Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry ahy eo amin'ny ahi-maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny ranon'ny fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aliko ny fahafatesana azy aho dia tsy atahotra ny loza aho. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloko, eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao. Ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famondrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova lava aho. Andriamanitra indreto ny vahoakanao, mikohaka eo anatrianao, manandratra ny fiderananao, na dia ao anatin'izao toejavatra izao, eny ao anatin'izao tambajotra izao no iarahanay dia fantatray fa azonao ataony manatrika eo, ary anatrika eo anivon'ny vahoakanao izay mikohaka eo anatrianao. Aoka ho tsapanay izany fanatrianao izany na izanaiza toerana misy anay amin'izao fotoana izao, ary aoka Jesosy Kristy no eo anivon'ny fiangonanao izay mikohaka sy mivavaka aminao. Ko manatre Jehova o izao fotoana izao fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Izoky ve no manitra ravikazo sa izandro no manitra voninkazo no manitra zanak'andriana ny efitrano? Tsy izoko ny manitra ravikazo na izandro no manitra voninkazo fa fameroveron'ny andro maneran-tany ny tanora zoko no manamanitra izao fotoanantsika izao. Koa ny araba-tolotra ho anareo dia atao araba-ndrivotra, ka ny lehibe voahetsiketsika, ny kely kosa voasafosafo. Atao araban-datatamo anivon-drano manjelanjelatra ka tsy tanombo miroaka, tsy ho tratry ny antso ny jinja. Ho tahaka ny rano manitreza ny fiainan'ny tanora rehetra, ho divozy ritra, ajakay tsy ho lany, fa tomarataratra fahavaratra, manalonalona fararano, safomorona aloha-taona. Andeha isika hiaraka anao ny hira federana ao amin'ny fihirana laharan-kira fa 400. Fihirana laharan-kira fa 400. Jesu indreto izahay mpanompona, avy ankalaza sy hanazanao izay. Raisonao ny saotry izay aterina ianio, ka ny vavaka remavaly. Aza velanao reraky izahay, fatoano ery maharitra, ka nao avy anao teo vononao, ezarehetra vory eto izao. Rifanahy eo midina aza ilare, ny fiasanao mangina zava-dehibe, zao no zavatra irina nasinonao re, ny fiainanay mba ho anao. O ampaherezo isanandro ane, ka tatanonao re
sambatra dia ho sambatra fahalovalovizany maharitra raha eo mamaliny vavaka atao iza raha isotony anitrahaka sitrahana ka diovinao ny tena saina sy fanahy atokany remba hoana manatena lanitra sy tany vaovao izay rehetra vory eto izao ka ho sambatra ao an-danitra miara-paly aminao madrakiza. Tonga eo amin'ny fotoana izay hamakina ny ten'Andriamanitra isika izao ko manasa antsika mba handray ny baiboly hoeny amintsika. Hamaky ny ten'Andriamanitra tsika ka hitantsika ao amin'ny Korinthianina faharoa toko 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny 20. Korinthianina faharoa toko 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny 20. Rehefa hitantsika dia avaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika tamin'ny lalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompona fampihavanana. Dia izao Andriamanitra ao amin'i Kristy no mampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisony ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa n'Andriamanitra mangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Izao tsika dia tonga amin'ny fotoana izay mitondrana vavaka eo anatin'ny seza fianarana koa dia mangataka antsika mba hanitry tena hivavaka. Iaraka hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra dera ny aja ary ny voninahitra dia sandratra ianao amin'izao sabata izay oranao masina izao. Tompo malalo manandratra izany izay noho ny afamindraponao, noho ny fitiavanao, noho ny tsy nahalanindritranay ka tonga iankohaka eo anatrehanao. Tompo malalo avy aloha ny fahadisonay ary mamindra-fo aminay. Mametraka izao fotoana izay zay mba eo ambany fanatrehanao dia ty andro ny tanora maneran-tany ho an'ny tanora sokony ity. Ijery manokana an'izy ireo ianao tompo malalo mitalao manokana aminao izay mba me fitahiana ho azy ireo ianao. Ampitombo ny fahendrena zay efa ananan'izy ireo ihany koa sy ny faiza manao ary indrindra ihany koa mba hita fity eo anatrehanao sy eo anatrehan'ny olona ny tanoranao manerana n'izao tontolo izao. Dia tompo malalo apetrakay eo ampelantananao izany ka dia ny any fandrinay dia ny voavela eloka isan'andro izy ireo. Ny toen'ny fotoana sy ny ho an'ny mpitondra ny teninao tompo malalo dia ny fananao masina omba azy ary ampitondra teny soa ho an'ny tanoranao. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen.
ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny fotoana manokana fampopivavahana ho amin'ny ampahafolony sy ny fanatitra koa eo anatrehan'izany dia manasa antsika rehetra samy anomana izany fanatitra sy ampahafolony izany mandritra ny fotoana vitsy andeha hivavaka isika ho fanolorana izany ka vavaka mangina no ataontsika tsiraray avy indray andro tao amin'ity sekoly anankiray dia tonga namanga ny sekoly ny inspektera ny fampianarana ary rehefa tonga tao izy dia mba hitsapa ny fahaizany reto mpianatra ireto dia nanontany ka isambilo no nanontaniany tamin'izay manao hoe amerina ny lesona izay nataontsika tamin'ny farana isika ka ono ary sambilo manao ahoana ny toetra ny tany namalitsy tamin'mpiambambana sambilo ka nanao hoe ny tany tompoko dia indraindray lavalava ary indraindray boribory ha somary sadaikatra ilay mpampianatra fa nahoana nijery tany amin'ny mpampianatra izy satria azo ny antoka fa misy zavatra tsy tafita zany na isambilo ny tsy mahay dia hoy izy ny verina nanontany ny sambilo hoe fa nahoana ny lazainy se fa indray lavalava ny tany ary indraindray boribory dia hoy sambilo hoe raha misehanay mantsy tompoko dia manana tongobolo anankiroa ka indraindray ilay lavalava no entiny ary indraindray ilay boribory nangina tsy nahateny ilay mpampianatra androany isika ndia hijery ihany koa satria araka ny fantatsika kristianina dia ny fanatitra no fatra ny fahatokiana fatra ny fitiavana eo amin'ny kristianina ary ny ampahafolony kosa no fatra ny fahatokiana mety iovaova tahaka ny sambilo ve ny fitiavantsika na ny fahatokitsika ka indraindray arakaraka ny zavamisy eo ampelantanana rehefa betsaka ny azo dia hoe ndeha atao betsaka satria misy ny eo ampelantanana ary rehefa kely kosa ny azo dia angamba mety mieritreritra isika tsy afaka manao fanatitra androany fa kely ny eo ampelantanana rahalahy sy anabavy malala ny fanandramana tsara indrindra dia ny fanandramany Abrahama indray andro dia niresaka tamin'ny Abrahama Andriamanitra ka nibaiko azy mba anao fanatitra anankiray andehana eo jerentsika ny voalaza ao amin'ny Genesis 2:20 ka ny 2:2 Genesis 2:20 ka ny 2:2 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy izy ento ny zanakao ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka ka mankanesa any amin'ny tany moria ary ateroany izy ho fanatitra ho dorana ao atendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao re ava malala i Abrahama rehefa nobaikoan'Andriamanitra hitondra fanatitra dia izao ny fepetra nangatan'Andriamanitra zanany lay tokana izay tsy nanana fa tsy Isaka Abrahama faharoa izay tiany izany hoe ankafiziny ary ankamaminy izany zanan'ilay tokana zany kanefa rehefa niteny Andriamanitra manao hoe mankanesa any aterombohitra moria dia atero any ny zanakao lay tokana mba ho fanatitra ho an'i Jehova dia tsy nisalasala i Abrahama amin'ity maraina ity dia tonga aminao koa ny antson'Andriamanitra antanteraka ny fanatitra isika izay fatra ny fitiavantsika n'Andriamanitra androtraka ny ampahafolony isika izay fatra ny fahatokiana n'Andriamanitra andeha anao ny fanandramany Abrahama isika ka izay ananantsika rehetra izay tiatsika no arotsaka
ho an'andriamanitra hivavaka isika. ray malalo anatanteraka ny fanatitra izahay ampianary mandrakariva mba hanao ny fanandrama ny abrahama ka satria tsapanay fa fitahiana avy aminao izay ampilatananay dia ampianaro izahay mba hanolotra ny tsara indrindra ho anao. Ny anaran'i Jesosy, amen. Mandritra ny fanangonana ny fanatitra sy ny ampafolony dia andre feon'ny zava-maneno isika, ary aorinan'izay dia ny hira 700 no anolorantsika izany fanatitra izany. Amen. Melohan'ny andrenesantsika ny toriteny dia handeha nomana ny fomampanantsika isika amin'ny larakira fa 100 zao no andro ny atandrako. Larakira fa 100 zao no andro ny atandrako. Dunia tanuraku
sako ny filoko anao tsy voaosy ka ny voatizay atako anio tanterao ariko matay amasino omendreky anao ny toetrako atramin'izao mbola misaotra n'Andriamanitra isika raha afaka indray mifampiresaka amin'ny alalan'ny zao tambajotra izao ary miaraba antsika rehetra amin'ity sabata ity miaraba manokana ireo ao anatin'ny klibany ambasador satria mankalaza ny androny ambasador isika amin'ity sabata androany ity eo amin'ny sehatry ny tanora moa ny taona 20 dia taonany fampiavanana ary ny lohateny na ny lohahevitra zay banjinina mandritra ny zao fankalazana izao dia ny hoe famelan-keloka sy fampiavanana famelan-keloka sy fampiavanana tsaronareo tsara tamin'ny androny pisavalalana dia nankalaza ihany isika n'ilay lohahevitra hoe fampiavanana fa ny banjinina manokana tamin'izay ny hoe fandrafiana sa fampiavanana androany indray zany dia ny hoe famelan-keloka sa fampiavanana no lohahevitra zay banjinina ary ny lohateniny afatra zay omenantsika androany dia ny hoe lay fifamihinana manasanao andray ny baiboly ka hiaraka amaky isika zay voalaza ao amin'ny Korintianina 2 toko 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny 20 Korintianina 2 toko 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny 20 fakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra zay nampiavaka antsika tamin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompona fampiavanana dia izao Andriamanitra ao amin'ny Kristy nampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahatsoany ary efa napetrany aminay ny teny fampiavanana koa dia hiraka solon'ny Kristy izahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ny ianareo ary fantatsika fa ilay teny hoe hiraka solon'ny Kristy la hiraka eto raha ny tena fototra zany dia le teny mahazatra antsika hoe ambasador ry rariny loatra raha amin'izao andro ny ambasador zao zany no mandinika izany mahiraka antsika izany isika mba ho hiraka ny solon'ny Kristy tokoa isika rehetra mba hampiavana ny olona rehetra amin'Andriamanitra ndeha hivavaka isika Andriamanitra misaotra anao zay amin'ity maraina ity raha mbola afaka mandre ny teninao teny zay mitondra fampiavanana aoka aloha zay ho vita fihavanana aminao voalohany indrindra ary mitarianay amin'ny alalan'ny fananao masina ka ny teny zay renesina dia hampanakaiky anao aminay sy hampanakaiky anay bebe koatrany aminao amin'ny anaran'i Jesosy manonana ny vavaka amen. Ny vatantenan'ny olombelona dia feno ritsoka maro nera ovytsika ao ihany koa ny hoe neurone fantatsika ihany koa lay liazon-damosina na le colonne vertébrale zay mampita ireo toe-javatra miseho manodidina atsika na tsapatsika any amin'ny ati-doha dia mahatonga ny ati-doha mibaiko anao fietsika malaky anohatra an'iny raisitsika ohatra fotsiny hoe misy fera fipasoana mamay ao ka makasika azy ny tananao ary amin'ny maha-olombelona dia mibaiko avitrany ny ati-domana hoe esory ny tananao na hoe atsipazo ilay zavatra mamay eny ampelatananao iny tsy zay ny zavatra voalohany tonga ao an-doha ary indraindray koa zavatra miseho zany rehefa misy olona nanao ratsy anao amin'ny maha-olombelona ny toetsaina voalohany dia tsy maintsy ny hoe anilika ilay olona zandray tsy mirarahany intsony lay olona navita ratsy na indraindray raha hitarika mihitsy amin'ny famaliana faty an'ilay olona zay nanao ratsy amin'ity andro manokana ity zay katsahantsika ny famelan-keloka sy ny fampiavanana dia ny tantaran'ny Josefa
no isotomantsika lesona tantarany Josefa araky ny voasoratra ao amin'ny Genesisy toko fa 17 tanora voaeritreriny tokoa i Josefa rehefa nirahany rainy fantatsika ny tantara teo aloha ny fitiavan'ny rainy manokana azy ny fankahalan'ny rahalahiny fa manomboka eo amin'ny 17 sy ny 17 dia jerentsika ny tantarany Josefa la izy nirahany rainy andeha ho any amin'ireo rahalahiny ny andro ny ondry tanatsahamy ny mpandalina amin'ny baiboly dia milaza fa teo amin'ny 19 ka hatramin'ny 19 taonany teo izy no namidiny ny rahalahiny ny Genesisy toko fa 17 ny 17 ara dia milaza mihitsy hoe mbola zaza izy zaza zany hoe ao amin'izay 19 taona ka hatramin'ny 20 taona zay dia tena mbola ao anatin'ny taonany ambasador mihitsy zany takantsika ambasador reo i Josefa tamin'ny nisehoan'ny toejavatra amin'ny Genesisy toko fa 17 ny andininy 14 dia izao no vakintsika ary hoana rainy taminy masina ianao andeha izaho na tsara ihany ny rahalahinao sy ny ondry amanosy na manao ahoana ka miverena ilaza amiko dia ny rany hiala avy teo amin'ny loasany Hebrona izy dia nakany Sekema hoy isika teo hoe fantatry Josefa ny fandraisana misy teo aminy sy ny rahalahiny fa rehefa naniraka azy ny rainy nda najereo ny rahalahinao na manao ahoana manao ahoana misy hiraka zay nankinina taminy ary rehefa avy eo dia mila manao tatitra ny amin'izany hiraka izany izy itsika eo ampikambanana dia apetraka mihitsy zany hoe rehefa misy mission misy hiraka mpanaovina dia mila tatitra avy amin'izany dia nirahana hamita hiraka i Josefa andeha izany amin'ny rahalahiny tsy nandany zany hiraka zany izy na dia fantany aza fa tsy tia azy reo rahalahiny reo ary rehefa toizantsika ny tantara amin'ny Genesisy toko fa 17 io dia lasa izy nandeha tonga tany amin'ny toerana zay nieritreretany fahitany ny rahalahiny dia tsy nahita izy tsy teo ny rahalahiny ary rehefa nisy olona zay nifanena taminy dia nanontaniany hoe fa manao inona ty ka ianao dia hoy izy hoe hitady ny rahalahiko fa aizakay mety isy azy tao Sekema no nitadiavany an'izany rahalahiny zany kanefa reo rahalahiny dia fa lasa nifindra any amin'ny toerana samihafa namaly ilay olona nanao hoe ohatra nyreko ny fampiresaka ane izy ireo hoe nyreko ny fampiresaka izy fa nandeha nifindra any amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Dotana azony Josefa atao tsara ny verina nody ortato nandeha nitady any Sekema izy ny andro ondry tsy hitako tany izy ka dia niverina nody rehefa tsy hitany teo amin'le toerana dia niverina nody izy kanefa dia niteny izy manao hoe ny hiraka zay nampanaovina dia tsy maintsy tanterahako raha toa ka tsy maintsy ho any Dotana indray dia handeha ho any Dotana fa ny rahalahiko no tadiaviko hoy Josefa zay le mission mitady ny rahalahy raha mba sika ambasadory no manana izany toetsaina izany tsarovy fa manana hiraka sika dia ny andeha hitady ny rahalahiko ary amin'izao 5 taona fiasana eo amin'ny fiangonana adventiste zao dia efa fantatsika tsara ilay lohahevitra manao hoe I will go j'irai andeha raha mba isika rehetra manana toetsaina hoe andeha hitady ny rahalahiko hitady ny rahavaviko hitady reo tanora namako andeha ny rahalahiko no tadiaviko izany hiraka zay nampanaovina antsika ka na manahoana fasarotana na sakatsakana eny an-dalana dia tokony andeha isika mandroso mandrakariva fa ny rahalahiko ny tiadaviko fantatsika ny tantaran'i Josefa fa zany fitadiavany rahalahiny azy zany dia niafara tamin'ny fivarotanyireo rahalahiny azy ireo niafara tamin'ny fanandevozana zany fanapaha-kevitra izany ary raha jerena amin'ny fotsy miangatra dia tena potika tanteraka ny fiainan'ity ambasadoro nanatotosa hiraka ity amin'ny fijerin'olombelona dia tsy misy tsony ny fanantenana fa dia very hatreo ny zo amin'ny fahafahana tsy maintsy ho voafehan'ny sitrapony zay tompony mividy azy raha mba isika reny tratran'izany
raha mba izao no tratran'izany hoe voaeloka na voasazy ataontsika hoe 10 taona ny an-tranomaizina no niendrikendrika zay nataony olona ray mety misy nefa tratran'izany ary rehefa nanontaniana izy hoe ahoana zany zao ny ataonao amin'le olona na endrikendrika anao dia mety ny valiteny dia hoe ataoko mahita ny ngidy ny fiainany ny ainako tany an-tranomaizina nandritry ny 10 taona zany olona izany amin'ny maha-olombelona ohatra ny teo rarina zany hoe handeha malifaty zany rehefa nanaovany olona ratsy rehefa sendrany tsy rariny potika ny fiainana tiampatsiaro anao anefa amin'ity maraina ty fa ny mpaminany Isaia dia milaza amintsika manao hoe an Jehova ny fahamaliana ao amin'ny Isaia 7:9 dia zao nolazainy manao hoe avy amin'ny Jehova tompo maro miaviny ny fahamaliana dia mbola toy izy amin'ny mpaminany Isaia ihany zany eo amin'ny Isaia 5:3 manao hoe lazao amin'izao reraka ao am-po lazao amin'ireo zay kiviny ny toe-javatra miseho amin'ny fiainana hoe mahereza fa indro Andriamanitrareo ho avy mitondra fahamaliana an Jehova ny fahamaliana an Jehova ny fahamaliana aoka tsy ho kivy aoka tsy ketraka aoka tsy isaina fahamaliana faty fa lao an Jehova ny fahamaliana fantatsika ny toy ny tantara lay Josefa andevo dia lasa fe tao amin'ny tranon'ny Potifara dia avy eo lasa gadra dia avy eo lasa lehibe ny gadra ary nefa rano fantatsika fa lasa mpanapaka any Egypta iray manontolo indroary fa tonga tokoa ny fahamaliana avy amin'ny Jehova tonga tokoa ny fahamaliana ka indray andro indro ireo rahalany zay nivarotra azy ho andevo dia tonga ny kohaka teo anatriany mety ahoana reny mety iseho hoe rehefa hitany Josefa reto rahalany hipotra ve ny fizahozahoana sy ny valifaty hiteny ve Josefa hoe fantatsika le tantara fitsapana maro isan-karazany zay nataony Josefa nasaina ny verina dia nenjehana dia nitazomina ny ray be dia be ny fitsapana nataony Josefa fa ny azo antoka rehefa tonga teo amin'le fotoana farany zay anehoany Josefa fa izy tokoa no Josefa dia izao no vakitsika ao amin'ny Genesisy 4:7 ny andiny 5:7 azafady ny andininy 4:7 ka hatramin'ny 5:7 ary eo no mipetraka lay lohateny ny 4 androany dia lay fifamihinana izao no vakitsika ao amin'ny Genesisy 5:7 ny andininy 4:7 ka hatramin'ny 5:7 dia namina ny vozon'ny Benjamina rahalany izy ka nitomany ary Benjamina koa dia mba nitomany teo amin'ny voziny ary dia nanoroka ny rahalany rehetra izy ka nitomany teo am-pamihinany azy ary rehefa afaka izany dia niresaka tamin'ireo rahalany nanahoana re zany famihinany mpirala izany nanahoana ilay famihinana mampihetsi-po rehefa mifankahita indray ny mpirala ary lay rahala zay niarany tsirariny dia namela heloka tanteraka ny fampihavanana mahafinaritra loatra ny mieritreritra an'izany toe-javatra izany an'izany famihinany ny famelan-keloka teo amin'ny mpirala izany ary isika rehetra dia antsoina ihany koa hanao an'izany fanandramana izany tantara kely anankiray no zaraiko aminareo tantara ny Nelson Mandela antsoina amin'ny anarana hoe Madiba lay filoha afrikana tatsimo matetika fanao ity filoha ity ny mitondra ireo mpiara-miasa aminy ny mpiambina azy misakafo any amin'ireny toeram-pisakafoanana lehibe tsara reny indray andro tao amin'ny toerana zay nisakafoanana izy ireo dia nisy lehilahy lehibe anankiray mipetraka irery ny sakafo teo amin'ny latabatra tery amin'ny ilany tery dia nirahan'ny filoha Nelson Mandela ny mpiambina azy manao hoe atsoy hiara-misakafo eto akaiketo itsy lehilahy lehibe itsy dia nanantona ity lehilahy lehibe dia niara-ny sakafo tamin'ny président tamin'ny filoham-pirenena sy ireo mpiambina azy sy ireo olona miara-dia aminy ary rehefa vita ny sakafo dia nisaotra izy ary nangata-dalana andeha avy hatrany
rehefa lasa ty lehilahy ty lehilahy fa lehibe dia nanontany filoa reo olona manodidina azy hoe raha tsy madiso andre matofoloa fa iza moa iny lehilahy iny fa to tsy nahatraka tsy nahateny mihitsy ary hitako teratsemboka izy nandritra ny fiarahana amin'ny sakafo teto voalany ray ny sakafony de maika ny andeha hialy izy nefa tompontsoa zany hoe miara misakafo amin'ny filoam-pirenena izany de namaly ny filoa Nelson Mandela nanao hoe anisan'ny mpiambina ny fonja nisy ahy nandritra ny 7 taona iny lehilahy iny ary mahazatra niny mpiambina iny ny midaroka ary rehefa lavo mireraka mitsirara eo amin'ny tany a de mivalan-drano eo amin'ny lohako izy natahotra mafy izy fa hamaly faty azy a kanefa tsy hanao an'izany a satria raha mbola mitahiry valifaty atanatiko a de mbola gatra ihany izao mantsy ny tenin'io filoam-pirenena io manafaka ny fanahy ny famelan-keloka manaisitra ny tahotra ary izany no mahatonga azy ho fitaovam-piadiana mahery vaika raha vao mivoaka ny fonja de nanapa-kevitra ny amela-heloka reo olona rehetra zay nanisy ratsy ahy satria fantatro fa mbola mitahiry alahelo amin'izy ireny a de ny vatako fotsiny no mivoaka ny fonja fa ny saiko mbola gatra ihany manafaka ny fanahy ny famelan-keloka manaisitra ny tahotra izany no mahatonga azy ho fitaovam-piadiana mahery vaika ry ava-malala tsy fantatsika tokoa zay zavatra ateraky ny ampitso malagasy moa manao hoe kodiaran-tsarety ny fiainana ny ambany androany mety ho ambony raha-pitso ny ambony androany mety ho ambany raha-pitso ny mpiambina anao fahiny lasa ianao ndray no lehibeny ankehitriny ny fantaniana tsarapetraka de hoe raha ianao reny tratra toy izany manoloana n'ilay olona zay nanao ratsy anao fahiny ka ianao no manana tompontsoa indray ho amboniny ankehitriny afaka ny anao zay tianao atao afaka ny amaly faty azy inona reny mety ho ataonao amin'izay fotoana zay hoentin'ilay maha-olombelona ve hanilika sy anisy ratsy sa hamela heloka hitady zay mba hisiny ny fampihavanana afaka ny anao tahaka ny nataon'ny Mandela tamin'ilay mpiambina azy fahiny ve ka ny valiny soa ny ratsy ary tamin'izany izy dia hoy ny soratra masina hoe toy ny mametraka vainafo eo an-tampon-dohany afaka ny famihana tahaka ny Josefa rehefa avy namela heloka ny rahalahiny ve te ampirisika anao a manao hoe raiso lay fitaovam-piadiana mahery vaika dia ny famelan-keloka izany fa hanafaka ny fanahinao izany ary hanafaka ny tahotra ary indrindra atonga anao ho anana fiainana mendrika amin'ny maha-kristianina anao anjaranao misafidy na hanilika ve sa maly faty sa kosa mela heloka hiavana ary hamihina menatsika izany teny fampihavanana izany eto ampamaranana dia azoko aoka ho azonao antoka fa na manahoana na manahoana zavatra miseho rehefa navelanao hoe Andriamanitra no mamaly izy ny tompon'ny famaliana de aoka tena ho azonao antoka zany fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao izany soratra masina de milaza amin'ny Romanina 9 manao hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra zany hoe manahoana na manahoana ataon'ny olona aminao na misy zavatra tsirariny misy zavatra tena matezitra masorena mety nanimba ny fiainanao mipotika tanteraka mihitsy ary de mbola hain'Andriamanitra ny mampiasa n'ireny toe-javatra ireny mba hatonga zavatra asoanao ary izay indrindra no farisian-dahatra i Josefa tamin'ny toe-javatra zay niseho teo amin'ny fiainany izao no vakitsika ao amin'ny Genesisy 5:7 ary vakitsika amin'ny andininy 5 hoy izy manao hoe ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo no ny varotanareo ho aty fa hamonjy aina nampandehanan'Andriamanitra ay ialoha anareo aty
ry ava-malala ain'andriamanitra manova ny fivarotana lay ambassador tovolahy mbola zaza ho andevo migadra no ny fijoroany mahatoky amin'ny fanarahana an'andriamanitra ain'andriamanitra namadika an'izany ho famonjena aina ho famonjena ny vahoaka egiptianina ray manontolo ho famonjena ny zanak'Israely zanak' Jakoba iray manontolo sy ny taranany fa hamonjy aina nampandehanana an'andriamanitra ay ialohanareo aty alaitsika zany mahazo antoka zay fitantanan'andriamanitra eo amin'ny fiainana izay ain'andriamanitra ny mamadika ny fivarotana ho andevo ho famonjena aina ny firenena iray manontolo an'andriamanitra ny mandray lay andevo ho tonga olona tena ambony indrindra fantatsika amin'ilay anarany hoe VIP jerentsika eo zay rehefa avy eo lay olona tena manana ny toerana ambony teo amin'ny fanjakana egiptianina ny Josefa dia nafantatra fa manana ny fitantanany Andriamanitra manana ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy maintsy tanteraka zany sitrapon'Andriamanitra zany ny tena sitrapon'Andriamanitra faratampony dia ny hitondra famonjena ho an'ireo olona rehetra zay manodidina famonjena ny Jakoba rainy famonjena an'ireo rahalany famonjena ny Israely famonjena ny taranak'olombelona satria avy amin'ny Israely no isehony Mesia ny fampiavanana ny taranak'olombelona amin'Andriamanitra sy ny fampiavanana ny olona amin'ny rahalany izany no programan'Andriamanitra izany ny sitrapon'Andriamanitra ary mila manaiky isika fa tsy misy kisendrasendra eo amin'ny fitantanan'Andriamanitra fa nanao ratsy anao fahiny aza dia mety tonga anolonanao ary apetraka amin'Andriamanitra aminao indray ny teny fampiavanana izy ilay Korintianina 4:5 vakitsika teny ampiandohana ny andinin'ny 20 napetraka Andriamanitra aminao ny teny fampiavanana koa dia iraka solon'ny Kristy ambasador ianao ka mangataka indrindra aminareo mba hiavana amin'ireo olona ireo ary hiavana amin'Andriamanitra sy hampiavana azy ireo ihany koa amin'Andriamanitra tapamaranana dia indro tahaka ny mahazatra omenantsika ny rindranteny na akrostika acronyme mba hanampy antsika hitadidiny hafatra amin'ity androany ity ny teny rindratentsika zany dia hoe VIP fantatsika izay hoe very important person olona tena manandanja fa asitsika hoe partant zany hoe mandeha ny VIP dia olona manandanja indrindra ary anisan'izany isika ambassador na manahoana toejavatra zay miseho amin'ny fiainantsika ankehitriny dia tadidio fa manandanja isika ambassador zany olona ambony zany VIP zany ambassador zany kanefa na dia nyainga tamin'ny ambassador kely ny varotona ho andevo aza dia lasa ambassador lehibe maneho ny fanjakan'Andriamanitra ny hoe partant indray dia midika hoe fanatanterana n'ilay iraka amin'ny fandehanana mitady ny rahalahy mitondra ny teny fampiavanana ka afaka miteny zany ianao manao hoe bon suis partant I will go andeha anatanteraka ny iraka lay VIP zany hoe le hoe very important person dia tsy ho alavaitsika amin'izay izy androany fa mba hatonga anao ho tena manana n'izay toerana ambony men'Andriamanitra anao zay dia zao mila manana vision ianao zay levé manana vision tadidio fa ny tantaran'ny Josefa dia niainga tamin'ny fahitana zay nomen'Andriamanitra azy niainga tamin'ny nofy zay nomen'Andriamanitra azy ary ny vision dia mitondra mandrakariva ho any amin'ny mission misy iraka zay omena lasa manofy atao andro fotsiny ianao raha tsy manatanteraka zavatra ary ho an'ny nresantsika teto ho an'ny Josefa dia nanana iraka manokana izy manao hoe andeha ndana jereo zahao ny rahalahinao dia manaova tatitra ny amin'izy ireny ny ve zany dia vision naviana ary dia manatanteraka an'ilay iraka ianao zay no atotsika amin'ilay hoe implication fandraisana anjara fanresana betsaka n'ilay hoe membre rehetra mandray anjara membre rehetra mandray anjara fa manomboko zao dia atao an'ny tenanao manokana le izy fa tsy atao ntsony hoe membre rehetra mandray anjara fa ianao mandray anjara satria ianao miteny an'le hoe
I will go, j'irai, andeha mandray anjara amin'ny asa fanompona ary tadiditsika fa efa imbetsakitsika nresaka n'le hoe tadidio fa taremanja na manja zany hoe mandray anjara ny zia ary ny fahatelo farany amin'le VIP dia nipediny hoe providence na ny fitantanan'Andriamanitra. Andriamanitra no mitantana ny zavatra rehetrarehetra ary Andriamanitra mameza ilainao rehetrarehetra eo ampanatanterahana any zany andraikitra nakinina aminao izany, zany iraka nakinina aminao zany. Eo ampanatanterahana ny vina zay napetraka ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Izy no mitantana anao, izy no manome zay ilaina rehetra. Raha toa araka amin'ny eritreritra ao ohatra ny betsaka ny zavatsarotra zay lalovana dia azakivy fa Andriamanitra no ahita, Andriamanitra no anome zay ilaina, Andriamanitra no hitantana. Alay pardon dia dikatsika trodra fotsiny hoe pardon accordé, réconciliation trouvée, ambassadeur de la nouvelle terre. Andehanao, handeha hanome ny famelan-keloka ho an'ireo zay nanisy ratsy anao. Hikatsaka ny fampiavanana ho an'ireo zay mety nisy disadisa. Ary aoka ianao ho ambassadeur ny lay tany vaovao. Raha zany ny toetsaina zay ananantsika dia tena ambassadeur ny lanitra isika, ambassadeur ny lay tany vaovao zay mitondra ny teny fampiavanana. Hitantsika tsirairay avy any ny tompo mba ho tonga atsika ho tena VIP partant tapa-kevitra ny andeha hitondra ny teny fampiavanana. Hitantsika any ny tompo. Amen. Mino fa misy dingana vaovao zay ho ataontsika amin'ny alalan'izany toriteny zay irentsika androany. Koa ofehan zany toriteny mahafinaritra izany dia ho ataontsika ny larakira 720 sy 300 misy baikure. Larakira 720 sy 300 misy baikure. Baikure tonga mina bahirutsaka awatubiza Kristi ewaru kutematusu bahiadisi awajesiku Kombandeana yanawani Bielinati haitafi Faintu Kristi Kapiteniza, simparesiza Andamafinu, manulonana Fapavaluku, mianjaiza Zandimisika, tuamitura Yanjifutia, nibawile Kristi bumbana kapiteniza simparesiza Asakenchaka natekeliana Fapanzinura nifanebiza Enisabacha Famaranija Enitenina simparesiza Takumaruge nukuazuna Zayanakire ani Kristiza Renyubatusu Navakatuku Satubunina Ijasiulu Kombandeana yana
ivavaka isika andriamanitra rainy tsara indrindra zay ny an-danitra midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay misaotra sy mankasitraka noho ny tompontsoa ny menao anay tamin'ity andro androany ity nandray ny afatra avy aminao andriamanitro misaotra izay satria mbola ny fidinao ho mpiara-miasa aminao nantsonao mba ho ambasadoro ny fampiavanana ary indrindra nantsonao mba hamela ny eloko ny hafa ihany koa nampianatra anay ny tantaran'ny Josefa tamin'izao andro androany izao fa na dia teo ara ny zavatsarotra izay ny lalovany manoloana ny fifandraisany teo amin'ireo rahalahiny dia mbola vonina mandrakariva izy ny atoky ny fintantananao ny fiainany ny atoky fa ianao dia nanomana ho avy tsara ho azy ary nampitainao tamin'ny alalan'ny fahitana tamin'ny alalan'ny nofy izany ary ianao ihany koa no nahatanteraka izany nofy izany ampio ny ambasadoro tsirairay avy amin'ity andro manokana ho azy ireo ity mba hafantatra ihany koa ny vina ny nofy ny fahitana zay tianao tanterahana izy ireo amin'ny fiainana miaraka amin'izany fahitana izany dia fantatray fa misy hiraka ihany koa izay napetraka ao tanterahany tsirairay avy aminay ary izany hiraka izany indrindraindrindra dia ny andeha hitady ny rahalahinay andeha hitady ireo tanora namanay aoka ny ambasadoro tsirairay avy vonina amaly izany antso izany ka hiteny manao hoe andeha ary fantatray fa ianao no efa mandamina ny toe-javatra rehetra ianao no manomeza ilaina rehetra azonay manatanteraka izany hiraka izany indrindra omeo anay ny fananao masina hoentinay mamita ny andraikitra sy ny adidy izay napetraka ao amin'izao fikambanana tanora izao fantatra ihany koa tompo malalo fa tiandrotsaka ny fitiavanao manana miampy amin'izao fikambana ny tanora izao ianao indrindra ireo tanora ambasadoro ko mangataka tompo malala ny tahinao azy ireo amin'ny fomba manokana ary raha andeha izy ireo dia hita azy ireo ianao ka hiaro azy eny ampamirapiratra ny tavanao amin'izy ireo ianao ka hamindra fo aminy ary hanandratra ny tavany amin'izy ireo ianao ka nome azy ireo ny fiadanana mandehana amin'ny fiadanany tomponao amen